Efa resaka ny bisikileta dia resaka ny fiarakodia indray satria dia isy indraiky io ny fananana rally izay hotanterahana amin'ity volana ity. Ny faharoapolo raika amby roapolo roa amby roapolo jona tokoa no tanterahana ny rally Jama Event any Antsirabe any. Ny andian'ny fahavalo moa izy ity ho an'ny équipage Bomas Bertin izay nandrobaka ny fifananana tamin'ny farany teo any amin'ny lazan'ny fahavononana izy ireo ary mbola vonay ihany koa no hitazona izany anaram-boninahitra izany. Arak'izay voalazay moa zany hoe ny team Bertin dia azo lazaina hoe miezaka mampiseho zavatra tsara sy fanomanana tsara foana ho an'ny sehatry ny fiazakazahany fiarakodia rally zany ka na ho tsara na ho ratsy moa vokatra mety ho azo dia tsy maintsy miomana mandrakariva zay ny tena marina ka le fiomanana io reto moa manoloana antsika eto zao ny solitenan'ny mekano malagasy zany zay izy miaraka amin'ny Jean-Luc L'Enfant dia midika zany fivavonina zay ny fiarakodia moa zany zao dia efa lasa sady any Antsirabe dia zay ny teneniko hoe endrika anankiray zany nampisehoana zany efa vonina tanteraka ny team Bertin. Ny fiarovana izay amboarana le nazahoana izay amboarana tany Antsirabe tamin'ny herintaona izay dia ezaka koa ny équipage Bomas Bertin hiaro an'izay satria azadino fa endrika anankiray ampisehoana zany hoe raha mety ny any Antsirabe dia mahazo tombony foana zay amin'ny mpifanandrana hafa ka zay ny teneniko hoe izahana mihitsy zay ao arovana miaraka tamin'le vokatra tamin'ny total farany teo dia zay zany ny zavatra tokony hoe tariketranay aloha fa zany hoe fikasana moa ny olombelona fa nididy an'Andriamanitra dia ny zavatra rehetra izay voataonay fotsiny dia hoe miezaka zay mampiseho zavatra tsara na ho an'ny mpakafy sy ireo mpitiraly rehetrarehetra zany ka mananga maro antsika avy aty andrenivohitra mba hitododomaka ny vakinankaratra fa ho tsara ny lalana ho tsara koa ny rally any ny mpandray anjara moa zany dia efa eo daholo zany no mpandray anjara kalaza dia zay ny teneniko tokony afinaritra le rally lalana koa nataony Jama Event miaraka amin'ny club Asaky Matsara noho izany zany tokony tsy olana zany le rally fa tokony afinaritra ka zay ny teneniko hoe fandretanana ny anay team Bertin singana manokana eto ny team Bertin resany hoe fanomanana dia efa vonona tanteraka izay rehefa tena miandanina zany ataoko hoe fandreseny zany raha zay ny tadiavinay satria inona moa ny antony andraisana anjara raha tsy hoe mihevitra ny andresy zay mazava be zay fa zany akory tsy manao tsinontsino any hafa fa ny zavatra marina hoe efa maro ireo mpifanandrana ireo mpandray anjara zany miendrika ho akasitrahana souterrain zay sy ny andro mpanokana eto hoe andray anjara zao Mathieu verina koa irivo zay mila raha maso amin'ny Subaru-any itity koa zany efa miakatra be ny nivoany Gigibona ary Olivier koa zany tsy azo atoloana mihitsy fa tena mpandray anjara mavitsy izy ary mpanao surprise Olivier zany noho izany tsy maintsy raha maso akaiky izay moa zany na tsara ary vokatra na ratsy vokatra dia nendreta ny rythme-nay tsy miova dia miezaka fotsiny zay maka an'izay rythme-nay zay dia zay ny teneniko hoe zay mety aminay dia raisinay foana zay vokatra ho azonay eo.